misy fepetra indraisy nefa nampiarina namikomaly mba hahafahana manakana ny fidiran'ny resaka aretina choléra eto Madagasikara. Reo fepetra ireo dia tsotra rehefa tonga ety amin'ny sisitany ianao zany na ny porte d'entrée hitantsika teo misy fametrahana tongotra feno misy eau de javel na eau chlorée ao anatiny dia manitsaka an'izay ny tongotry le olona dia amin'izay matin'izay ny bakteria raha ohatra ka nisy ny tana dia sasana amin'ny gel hydroalcoolique. Fanampin'izany dia ny entan'le olona na ny entana anaty sotro io na ny entana entin'ny bagage à main dia pulvérisena zany hoe rahana fanafody raha fanafody ahafahana mamono an'izay otrikaretina izay araka ny teneniko teo efa omaly izy io no nampiarina. Itsika amin'ny resaka zao zany mbola tsy misy ny choléra eto Madagasikara na anankiray ary fa araka le fiteny io alao misoroka izay mitsabo ao matetika rehefa miresaka hoe fahasalamantsika dia ny traitement na fandraisana tanana foana ny resana anatin'izany fa ny fikajiana fahasalamana voalohany dia ny fisorohana. Faharoan'izany ny ministera amin'izao fotoana izao dia fahasalamam-bahoaka anatin'izay dia misy resaka hoe vahoaka manao ny azony atao ny fitondram-panjakana fa ny vahoaka tsirairay mihitsy mila mandray andraikitra ny fahasalamany, mila mandray andraikitra amin'ny resaka fisorohana satria ny fitandrovana ny sakafo hohanina ny fisasana tanana rehefa avy any amin'ny trano fivoahana ianao dia misasa tanana izany rehetrarehetra zany tsy mihinana sakafo tsy misasa zany dia efa zavatra efa tokony fisorohana tafiditra ao anatin'ny fiainantsika andavanandro dia ny fitambaran'izay rehetrarehetra izay no ahafahantsika misoroka an'izay resaka choléra izay mba tsy ho tratran'izany itsika eto Madagasikara.